aoka hiara-mivavaka isika. Andriamanitra arainay io, tsy takatry ny sainay ny fitiavanao, nefa nentina hoeto zay iona aminao, iresaka aminao, idinika aminao, misaotra anao zay no zany. Saotinao manokana zay no ny fahasalamana omenao anay, satria fantatra efa ny fahasalamana dia sarobidy. Be dia be ny olona mialaina amin'izao minitra zao. Be dia be ny olona zay tsy afa-miaro ny eo mpandrina akory. Ao ny mandany vola be any amin'ny hopitaly. Zahay nefa noho ny famindramponao dia omenao fahasalamana. Misaotra Tompo. Ary misaotranao manokana zahay, satria tsy nafeninao anay ny zava-miafina tsy ho fantatry n'iza n'izy eto amin'izao tontolo izao. Nefa noho ny famindramponao dia nampahafantarinao anay tamin'ny alalan'ny zanakao sy ny teninao eo am-pelantananay. Handinika izany zay zao. Ray malalo, aoka tsy ho adinoinay zao afatra izao, mba ho voninahitra ny anaranao ny antom-pisinay ety an-tany. Amin'ny anaranao mpamonjinay no angatana izany. Amen. Mba tsangano hoe ny tanan'ny tovolahy anankiray eo anelanelany 20 sy 25 taona. Raha misy tovolahy ao 20 ka hatramin'ny 25 taona, mangataka anao aho azafady anaka, fantatrao ve ny antom-pisinao eto an-tany? Maninona eto ianao? Haneo ny voninahitr'Andriamanitra, misaotra tompoko. Hoy ny voasoratra, na inona ataonareo dia atao voninahitr'Andriamanitra zany rehetra zany. Marina zany. Ahoana no anehoanao ny voninahitr'Andriamanitra? Amin'ny fanatanterahana ny sitrapony. Marina sa tsy marina? Aiza no alalanao ny sitrapon'Andriamanitra? Ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ka izao ary, manontany ianareo aho, olon'ny fiangonana sika, manontany ianareo aho, inona ny targeta ny fiangonana? Inona ny tanjo ny fiangonana? Abetsaka ny inona moa zany hoe voavonjy zany? Manana fiainana mandrakizay? Ilaina ve rovinanao no anana ny fiainana mandrakizay io? Zao ve sa rahatr' zay? Zao ny manomboka? Mino zany ve ianao? Manana ianao? Manana fiainana mandrakizay ianao? Ka raha manana fiainana mandrakizay ianao, inona ary nataonao? Milaza aminao aho fa raha manana fiainana mandrakizay ianao nefa tsy mandraharaha ho any amin'ny elo daholo ireo olona ireo, tsy hanananao ny fiainana mandrakizay. Raha manana fiainana mandrakizay ianao, dia hijery an'ireo olona ireo hoe reo zany zao any amin'ny elo daholo. Dia inona ny ataonao? Manao zany ve tsika? Fomba ahoana no hitorianao ny filazantsara? Ny zavatra mampalahelo ary havana dia zao: be dia be ny kristianina makany am-piangonana fa tsy mitory ny filazantsara amin'ny fomba fiainana. Izany ny zavatra mampalahelo. Ny fidy ty lohateny ty ny atoko, mba ifampizarako aminareo satria mavesatra dia mavesatra ny fitsarana farany. Tamin'ny taona 1970, asa nafiry taona zany zao nafiry. 1970, dia nijery sinema ato amin'ny Roxy io aho, dia nahita tamin'ny aktualité ny fomba nahafatesan'ny président Kennedy des États-Unis anaty cortège présidentiel. Nisy nitifitra tsy hitany hoe aveiza ora vitsimonja zay no izy. Dia nipetraka be tao anatiko ny fanontaniana hoe inona ny misy any ambadiky ny fasana? Inona ny misy any ambadiky ny fasana? Fa na dia ny président des États-Unis aza, izay anaty cortège présidentiel, ao anatin'ny fotoana fohy monja, dia nilaozany ny tany. Zavatra ataonao eto tany, tsisy dikany. Tsisy dikany anarahanao ny tompo. Ary ny problema dia zao, raha tsy mieritreritra zany ny fiangonana, dia very ny vision Jesosy. Fa alaim-panahy ny fiangonana amin'izao fotoana izao, hanao zavatra eto ambonin'ny tany ampandroso, wow. Nefa ny olona ho any amin'ny olo daholo na manana 3 milliards par personne azy.
anio aho departementny fanabiazana ato ampiaramako ny baiboly misy atsika tamin'ny 20 nananganana an'izany teto tanjona malagasy mandova lanitra ampianarina to amin'ny departement fanabiazana haninona hitady sy amonjony very fa raha tsy izany ny tanjontsika indrindra ianao amin'ny maha kristianina anao dia tsy tena ny tompo ianao raha izany fa ny tompo tonga teto izy hitady sy amonjony very tamin'izay fotoana izay 770 niverina tamin'ny baiboly aho 9 taona ny ady efa ndraisina mpandray fanasan'ny tompo e tamin'ny fiangonana Ravoahangy fa saingy mba nianatra ony dia nanjary an'izao dia nanjary Emilien lahatety teny an-dalana teny indraindray fa izao taona 770 inona ny misy any ambadiky ny fasana inona ny misy any dia isaorako an'Andriamanitra fa ny taona 770 no nahatsapako ny atao hoe nateraka indray rehefa nandray any Kristy aho rehefa nibebaka tamin'ny fahotako aho hay ve ny antony nahafatesanao Jesosy dia hitady ny Emilien very mba tsy ho any amin'ny elo Emilien Jesosy zany nahatongavanao dia natolotry ny fiainako azy taona 770 inona marina ny misy raha misy tetiky Satana hita homahomby fampiasany hevitra sy zava-misy eto an-tany fitiavam-bola indrindra atao inona hahatonga ny olona tsy hevitra ny mandrakizay dia ny ao ambadiky ny fahafatesana izay hisy ny fitsarana farany firy amin'ireo olona mandehandeha ny etsen'ireo mieritreritra hoe mety andeha anio any anatrika fitsarany firy vola izao anefa ny manana 1 million mitady 2 million ny manana 2 million mitady 5 million manana 5 million mitady 10 million ny manana 10 million mitady 100 million ny manana 100 million mitady 1 milliard ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra aza menimenina anao hoe manahirana fitiavam-bola daholo mahatonga an'io rehetrarehetra io fitiavam-bola daholo ny mahatonga an'io rehetrarehetra io inona ny antony satria Andriamanitra dia tia ny olona hanaraka azy ka mahatonga azy hampahafantatra ny sekret ny korontana rehetrarehetra eran-tany fitiavam-bola io dinionareo ny fiarahamonina rehetra masamamono olole masamanao zao vola daholo no any ambadika any vola daholo no any ambadika any raha tsy manompo an'Andriamanitra le olona matontompo ny laza hoe tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo dia tena tompotompoina io vola io ary Paoly apôstôly dia nanoratra tamin'ny Timothée aoko fantatrao zao fa any amparany any tokony tamin'ny taona 580 zany hoe efa 100 sy 700 taona lasa tany ho any zany zao no nitenenan'ny Paoly hoe aoko fantatrao zao ry Timothée fa any amparany any zany hoe any amparany ny andro farany satria ny andro farany dia nanomboka tamin'ny andro ny latsahan'ny fanahy masina araka ny tenin'ny Petera hoe zao ny fahatanterahany teny voasoratra hoe any amparany any dia androtsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho dia hoy koa ny Hebreo hoy izy hoe rehefa nampitenenin'Andriamanitra tamin'ny fotoana rehetra ny mpaminany amin'izao andro farany zao kosa nampitenenany tamintsika ny zanany ny andro farany zany dia nanomboka tamin'ny andro nahatongavan'i Jesosy tompo sy nampidinany ny fanahy masina kanefa tokony ho 30 taona taorinan'izay dia niteny Paoly apôstôly hoe aoko fantatrao zao fa any amparany any dia isy andro mahory zany hoe any amin'ny farany ny andro farany dia isy andro mahory inona ny antony ny olona tia tena tia vola dia jereo hoe amin'izao tsika miteny zao inona ny tena hitokiana inona ny tena hiteran'ny olona vola ary io no ampiasain'ny Satana ahatonga anao tsy eritreritra mihitsy ny mandrakizay ny zavatra ampiasain'ny Satana indrindra ary ianao mety mahatsapy zany ianao ny ao anatinao vola vavony resaka tamin'ny olona ambony anankiray ny aho ozy dia zao ny zavatra tena kendreko zao dia mba ho tsara toerana ny zanako mba hanana ny maha izy azy izy
mba ho tahaka an'izao izy dia hoy aho hoe ka raha tsy tonga amin'izany toeran'izany izy dia ahoana raha tia tenatenany aty izy dia tapahany tompony androny dia ahoana ry havana tena isy ve ny fitsarana tena isy mpitory-teny toko fa raiky amby folo andininy fahasivy miresaka amin'ny tanora indrindraindrindra inona ozy aoko fantatra fa hoentin'Andriamanitra ho tsaraina ianao amin'izany rehetra izany hisy ny fitsarana na tianao zany na tsy tianao hisy zany rehefa re zany rehetra zany zao faranteny Andriamanitra natahory ary ny didiny tandremo fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra na soa na ratsy hisy ny fitsarana Romana toko faharoa andiny roa ambin'ny folo ka hatramin'ny enina ambin'ny folo resaka momba ny fitsarana daholo reo hisy ny fitsarana sao anao mihevitra fa hoe tsisy mahita atika dia vitako ny tahaka an'izao anao odikodina volam-patsakana aho anao fausse facture aho anao an'izao tsy misy miafina izay tsy asa eo aizy io eo amin'ny fitsarana io tsy maintsy asa eo amin'ny fitsarana io na tiana na tsy tiana zany hisy ny fitsarana dia io ilay olona anankiray hoe Andriamanitra ane ka mahita vitsika mainty eo ambony vato mainty amin'ny sasakalina azonao atao milaza hoe tsy hitan'Andriamanitra fa hitany foana ianao naiza naiza ary milaza aminareo aho fa raha izany no eritreritra manjaka ao anatin'ny fontsika dia tsy hanao ratsy aho indray mandeha aho ny vahiny tamin'ny toerana anankiray dia niakatra amin'ny toerana avo aho dia nijery ny olona ery ambany ery dia misy olona mivorivory miresaka tsy eritreretin'ireo olona ireo fa misy olona mitazana azy avy ery ambony ery za io za tsy mahalala zay resahany a fa izao kosa tamin'izay fotoan'izay dia io ny eritreritro tahaka ireo olona ireo zao tsy mieritreritra hoe mijery azy Andriamanitra tsy mieritreritra fa dia asa complot no ataony ao asa tsy fantatra ny ataony ao ny olona rehetra dia tokony isaina fa hoentin'Andriamanitra amin'ny fitsarana izy ndray androany hoentin'Andriamanitra amin'ny fitsarana izy ndray androany vo tsy elakory zay ry havana tamin'ny volana tamin'ny 20 février vavy ninakanina zay telo menada zaho ny vadiko sy ny zandry ny faralahy vavy ninakanina zay telo menada dia andeha izy menada ivoaka ny trano efa lasa ny tokotany ny malalako le zodako mbola nipetraka teo amin'ny fauteuil eo amin'ny biraoko nitsangana andeha izy dia zao ny teniny fanina dia nipetraka izy fanina zay ny naverimberiny natsoky ny vadiko seria avianao fa fanina hony izy avianao za lasa na dokotera tafaverina avy any zay izy dokotera efa tsy teo tsony le zoda malalako nefa voavy niaraka ny sakafo zahay voavy niaraka ny vavaka zahay dia saiky teo an-tanany malalako ny maty le zandry malalany ry havana ny fahafatesana tsy azonao feran'io tsy azonao feran'io kanefa aoriny ny fahafatesana dia misy ny fitsarana io ny voasoratra io misy ny fitsarana voalohany aorina ny fahafatesana fitsarana voalohany zany fahafatesana voalohany voateny roan'ny olona no fatindray mandeha rehefa afaka zany dia izy fitsarana na tiana na tsy tiana zany Koritianina faharoa toko fahadimy milaza an'izany Mateo toko faharoa ambin'ny folo andiny nina amby telopolo efa nanendry andro hitsaran'Andriamanitra ho ny asan'ny apôstôly raha vao maty ny olona anankiray na tiana na tsy tiana dia hanatrika ny fitsaran'Andriamanitra izy ny dikan'izany hanatrika ny fitsaran'Andriamanitra izy dia ahoana ary ny zavatra hitranga aoriana ny fahafatesana taloha nahatongavan'i Jesosy dia ho jerentsika hoe inona ny misy any ambadiky ny fasana taloha nahatongavan'i Jesosy ny antony manko dia satria izao misy épisode vaovao tamin'ny nahatongavan'i Jesosy teto an-tany misy dikany nahatongavany teto an-tany taloha nahatongavany teto an-tany ary ka raha maty le olona inona ny toerana misy aoriana ny fitsarana ny helo sy ny paradisa fantatsika ny tantaran'ilay mpanan-karena sy Lazarosy zay ny lazain'i Jesosy tompo
maty le mpanan-karena any amin'ny elo. Maty Lazarosy nentiny ny anjely nakany atratrany Abrahama. Io hoe atratrany Abrahama io natao hoe paradisa. Nahoana? Satria Jesosy tompo. Raha nomboana teo amin'ny hazo fijaliana izy, lay jiolahy tena jiolahy nandritra ny fiainany eo ambony hazo fijaliana voanahatsiaro tena ibebaka. Jesosy eo mba tsarovy aho rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao. Ho any amin'ny fanjakanao ianao zao fantatro. Ny zavatra zay tokony fantatsika dia hoe talohany nahafatesan'i Jesosy tompo zany. Rehefa maty le olona, na izy any amin'ny elo na izy any paradisa. Nahoana? Satria ilay jiolahy dia nitenenan'i Jesosy tompo mihitsy hoe anio no ionanao amiko any paradisa. Nambarany koa nefa io paradisa io fa hoe any atratrany Abrahama io. Zay zany ny toerana nisy talohany nahafatesan'i Jesosy tompo. Na le olona any paradisa any atratrany Abrahama, na izy any amin'ny elo. Ary nijaly tany amin'ny helo lay mpanan-karena voanazy hoe ry Abrahama raiko. Dia eritrereto nilaza izy Abrahama raiko. Nahoana nilaza hoe Abrahama raiko? Satria taranaki Abrahama araka ny nofo izy. Hebreo izy, zanaky Abrahama. Fa zanaky Abrahama tsy nandova paradisa fa nandova helo. Ary zay ny zavatra mahatahotra indrindra ry havana. Maro nanao amiko amin'izany andro zany hoe hoy ny tompo, tsy efa nihinana sonosoro teo anatrehanao fa zay mpandray fanasan'ny tompo any zany. Zaho zay laza aminao tsy fantatro ianao. Ianareo ny sampanao zay, sampana rehetra zay ao aminy tsy mamoa arina any ivelany. Sampana teo aminy ane, nalazo ane, arina any ivelany. Atsipy any amin'ny afo izy. Tsy kilalao ane zany havako. Tsy kitoto zany. Zava-doza mandraka zay tsisy fotoana azahoana mamonjy azy, tsisy. Mba nitaraina ihany ane mpanan-karena tany amin'ny elo e. Mba nitaraina ihany. Pas question. Tsisy hevitra. Na dia ranoray mitete aza tsy azo atao amin'ny lelanao. Tsisy hevitra. Mba irao ary re Lazarosy. Fa tamin'izay fotoana zay, tsy nekena. Talohany nahafatesan'i Jesosy io. Fa tatoriana indray. Inona kosa ny zava-misy tatoriana? Taoriana ny akaran'ny tompo tany an-danitra. Inona ny zava-misy? Ny olombovonjy mino azy tonga zanak'Andriamanitra any aminy. Zao ny teniny tamin'izay. Ho avy indray aho ka handray anareo any amiko. Manontany anareo aho, aiza moa zao ny misy Andry Petera? Aiza ny misy an'i Petera zao? Any amin'iza? Any amin'i Jesosy izy. Satria izy hoe ho avy indray aho ka handray anareo any amiko. Romana 8:7. Aiza moa Jesosy tompo zao? Eo tanana kavanan'Andriamanitra izy. Mifona ao antsika izy. Ary noho izany Petera zany eo ny tanakavan'Andriamanitra. Ny Efesiana 4:9. I Paolo nilaza hoe sanganehana aho izy, tsaratsara kokoa no ahy no eo anilan'ny tompo. Nahoana? Satria raha mialeto aho any aminy. Ho any aminy aho. Izy reo ny olombovonjy reo, ny olona tonga zanak'Andriamanitra reo. Ny olombovonjy hoe eny le nilazany tompo hoe ho avy ahako andrainareo any amiko. Ary io ry havana tamin'ny taona 1770 dia tena nampionina tanteraka io teny io hoe ho avy indray aho ka handray anareo any amiko. Satria taminay nianatra tany Andafy nisy raiky lasy taminay mbola tovolahy accidenté comateux tany amin'ny hôpitaly izy, informé zay mpiara-mianatra. Dia tsy nanaiky aho, andao lereo ty vavaka ho azy tsika, andao hivavaka ho azy. Isy groupe vitsivitsy zay mivavaka ho azy. Rehefa mivavaka ela, vavaka ny 2 andro 3 andro, dia ozy ny sasany hoe ok zay fefa be zay vavaka nataontsika ho azy zay. Ok zay. Fa zaho tsy nanaiky. Non aho. Raha tsy mbola déclaré fa maty izy, dia hivavaka zaho aho. Na tsy hivavaka nareo zaho hivavaka. Teny vavaka foana nitohizako ny aho. Maty anefa izy. Dia niady hevitra tamin'ny tompo aho. Tompo ianao dia tsy miainy vavaka ianao. Nahoana be fa raha misy roa aminareo mifanaiky aty ambony tany angataka zavatra amin'ny anarako etsetra etsetra. Nahoana dia tsy nivalinao ny vavakay. Dia hoy ny eritreritro ary inoko fa eritreritra avy amin'ny tompo. Nahoana ianao no miady varotra?
nitanterahako tamin'ny teny hoe ho avy ahako andrainareo any amiko. Niraisiko taty amiko izy ka maninona ny miady varotra ianao dia ny oninaho misaotra tompo. Ny olona ao amin'ny Kristy, ny tonga olom-baovao, ny tonga zanak'Andriamanitra, ho avy ahako andrainareo any amiko Jesosy tompo. Fa ny olona ny manantena hoe ho any le rangahy anankiray kivy ny fiainana hono izy tao asa moa tao Tsirabe na Fianarantsoa kivy ny fiainana hono le rangahy asa nanaovany akanjony fenony lasantsa dia nidorany dia maty tao izy. Fa manantena izy fa ho any an-danitra. Tsarovy tsara ny tenin'ny tompo tamin'ny Nikodemosy raha tsy ateraky ny ray ianao, raha tsy ateraky ny fanahy ianao, tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Ny théologien, mpampianatra amin'ny Israely, fariseo, Nikodemosy tsy ho ny fanjakan'Andriamanitra ny ianao raha tsy ateraka indray raha tsy tonga olom-baovao ianao. Zay ateraky ny nofo dia nofo, zay ateraky ny fanahy dia fanahy. Isika sady nofo no fanahy. Nateraky ny nofo sika, mila ateraky ny fanahy ianao. Mila miditra ao aminao ny fanahin'Andriamanitra hiteraka ny fanahy ianao anjara olom-baovao ianao. Ny nofo dia nofo, zay ateraky ny fanahy dia fanahy. Zany ozy nazako aminao raha tsy ateraky ny ray ianareo tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Tao amin'ny fivorian'ny olona vitsivitsy ry havana, namana vitsivitsy, adiny roa sasany zay ny fanakalo hevitra. Ahoana ty nateraka indray ty? Kristiana daholo reo tsy fantany hoe inona ny nateraka indray. Betsaka ny tsy nahalala zany. Misy efa nateraka indray fa betsaka ny tsy mahalala zany. Raha tsy ateraka indray ianao, tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Nahoana? Satria ny zanak'Andriamanitra ihany no mandova azy. Ny zanak'Andriamanitra ihany no mandova azy. Fa raha tsy nateraka ny rano sy ny fanahy ianao, tsy andova fiainana mandrakizay ianao fa ho very. Rehefa fantatrao zany zavatra zany tsy andrinao ny itoriana ny tenin'Andriamanitra amin'ny firenenao. Ataoko ahoana ny hijery ny fireneko any amin'ny helo? Nangovotra Estera. Fa navoaka ny Hamana ny didy haringana ny Jiosy. Vadin'ny mpanjaka Asoerosy nefa izy. Fantany zany. Ataoko ahoana ho izy ny hijery ny loza amin'ny fireneko? Ho any amin'ny mpanjaka aho resaka aminy aho, raha maty aho dia tsy maninona fandana aloha nareo mivavaka ao aho izy tamin'ny Jiosy namany. Ho any amin'ny mpanjaka aho izy, ka raha maty aho dia ko faty fa tsy zakako ny anjony loza anjony fireneko. Raha zanak'Andriamanitra ianao havako, aza matoritorontsony fa mirodana makany amin'ny helo zanaka malagasy. Satria tsy mahalala ray mpamonjy. Mandeha mindidiny Amazana miakatra tety Antananarivo. Nisy fotoana zay karavasin'ny mpandroakomby ny omby amin'ny didiny, hoetiny aiza, hoetiny any amin'ny abattoir. Dia hoy ny tompo tamiko, hitanao, karavasiny Satana ohatran'izao ny olona. Apriatiny eo amin'ny fiainana. Tsy mahalala akory fa alefany ho any amin'ny elo an'ireo hoe. Tena tsy adinoko mihitsy zay. Tompo inona ary ny ataoko hoe? Ajoroy eo amin'ny firenenao ny azo fijaliana. Mba hisakana azy tsy ho any amin'ny elo. Fitoriana amin'ny filazantsara zay. Manao entre parenthèse ary havana. Fantatrareo ngamba le boky elo hoe 5 andro tany an-danitra sy tany amin'ny elo. Ho fanairana ny olona iny, misy ny helo. Ka izao, tsy maninona mba tsy mihinana mofo dipaina ianao indroa andro, mba hividiano iny boky iny dia olona dia omeo azy. Ianao no mitory-teny aminy. Ianao no mitory-teny aminy. Amin'izao za miteny aminao zao tompoko. Amin'izao za miteny aminao zao dia miezaka. Noho izay zavatra zay indrindra tato anatin'ny 20 andro zay hatramin'ny nahafatesan'ilay zodahako. May mihitsy aho hoe Jesosy ahoana no anairana ny olona mba tsy ho any amin'ny elo ireo olona ireo fa mba ho any an-danitra. Ahoana? Dia ny ao an-tsaiko dia hoe aparitako iny boky kely iny d'une manière ou d'une autre. Mety olona tsy azoko hitoriana amin'ny filazantsara ilay olona fa saingy izao eo am-pivarotana izy afaka mamaky an'iny. Dia izaho zany no mitory-teny aminy amin'ny alalan'ny boky. Ahoana moa tsika mivarotra boky ao? Fampaherezana, etsetera. Ka ny zavatra irina ry havana dia izao. Tandremo fa ny olombe rene makany amin'ny helo
ary hisy ny fitsarana farany. Miangavy aho tompoko a, sokafo ny baibolinareo a, Apokalipsy 20. Sokafo ny baibolinareo fa hovakitsika Apokalipsy 20. Manomboka amin'ny andininy 2:10. Ary hitako fa indro nisy seza fiandrianana fotsy lehibe sy ilay mipetraka eo amboniny. Ny tany sy ny lanitra nandositra ny tavany. Tsy nisy toerany intsony. Ary nahita ny maty aho na ny lehibe na ny kely nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana. Ary novelarina ny boky. Ary nisy boky raiky novelarina dia ny boky ny fiainana izany. Ary ny maty dia nitsaraina araka izay zavatra voasoratra teo anatin'ny boky araka ny asany. Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny. Fahafatesiny sy ny fiainana tsy hita namoaka ny maty tao aminy. Dia samy notsaraina araka ny asany izy. Ary ny fahafatesiny sy ny fiainana tsy hita dia natsipy tany amin'ny fariafo. Izany no fahafatesana faharoa dia ny fariafo. Ary raha nisy tsy hita voasoratra teo anatin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fariafo izy. Ary raha nisy tsy hita voasoratra tao anatin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fariafo izy. Ary inona no amin'ny fariafo ao? Ny 20. Ary ny devoly zay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny fariafo solfara, zay misy ilay biby 10 ilay mpaminany sandoka koa. Ary hampijaliana andro amanaly na mandrakzay ireo. Hampijaliana andro amanaly na mandrakzay ireo. Miaraka amin'iza? Miaraka amin'ny devoly sy ny anjeliny. Zany no fiafarany. Hitsangana ho tsaraina farany ny maty rehetra. Ny maty rehetra isy ny fitsangana amin'ny maty ary seho natreny fitsarana daholo. Saingy zao io fitsarana io amin'ny olona zay eo amin'ny boky ny fiainana ny anarany distribution des prix amin'izay nataonao mamfampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ho an'ny olona zay tsy eo amin'ny boky ny fiainana ny anarany dia any farimrehetra fisolo farany misy anao any. Ny olona ne tsy mino an'izany tsy mino an'izany ny olona. Be dia be ny olona ilazana ho zany fa tsy handrarahana izany. Kanefa zao ianao raha kristianina ianao matoa nampahafantarin'ny tompo anao zany. Raisiny andraikitrao havako, raisiny andraikitrao fa ivantambantana any amin'ny elo zanaky ny firenena raha tsy mitory ny filazantsara isika mba hahafantarany koa ny famonjena. Hisy boky maro velarina, misy boky maro mako any. Boky misy ny anaran'ny olona rehetra ho any amin'ny fahaverezana. Fa misy boky anankiray izay atao hoe boky ny fiainana. Iza ny voasoratra ao ny anarany? Zay tonga zanak'Andriamanitra. Satria zay rehetra nandray an'i Kristy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ho tonga zanak'Andriamanitra. Ny olona mihevitra hoe zanak'Andriamanitra daholo reo rehetrarehetra eo. Hevitry ny devoly zany havako. Aza mety ho fitahina amin'izany ianao. Tsy zanak'Andriamanitra daholo reo rehetrarehetra reo. Tsia. Fa iza ny tonga zanak'Andriamanitra avy amin'ireo? Zay rehetra nandray ilay fanomezana. Mitondra boky aho tompoko, nataoko taty amiko. Dia tao amin'ilay fiangonana anankiray nitoroktiny pasteur ao iaho. Ireto boky ireto amin'ny olona dia amidiko ilay izy, fa aminao omeko anao. Raisinao sa tsy raisinao pasteur? Dia nitsanga ny pasteur dia noraisin'ilay boky. Niraisin'ireo boky ireo. Dia ho iaho tamin'ny misaotra anao pasteur fa nino ny teniko ianao hoe ny anao omeko boky fa tsy amidiko. Dia nino ianao? Dia noraisinao ny boky dia nomeko anao. Jesosy tompo ane ry havako ka fanomezany nomeny ny zanany lahatokany fa raisin'ny olona izy. Tsy raisin'ny olona ane izy fa izay rehetra nandray azy kosa dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ka na raha tsy nandray an'i Jesosy ilay olona, tsy tonga zanak'Andriamanitra izy. Ahoana nefa no andraisany an'i Jesosy raha tsy mitory ny filazantsara sika amin'ny maha fanomezana an'i Jesosy tompo. Ary noho izany matoa ilay olona tsy mandray an'i Jesosy tompo satria izaho tia tena. Izaho fa voavonjika tant pis pour eux. Zany ve ny toe-pon'ny kristianina? Zay aleny any aleny zao aloha efa voavonjika efa ny anarana. Diso zany raha ny anaranao. Raha voasoratra ny anaranao
dia izao koa no ataonao mianto dia manao sitapon'izany aminaka ho Jesosy tompo makatahaka ny fiainan'i Jesosy aho. Inona ny tena nataon'i Jesosy teto an-tany? Mitady sy mamonjy very. Zavatra hita dia zao, ilay boky iray, boky ny fiainana voalaza amin'ireo tenin'Andriamanitra zao. Ny anaran'iza no ao? Ny anaran'ny olona nandray an'i Jesosy tomponao, ny anaran'ny olona nateraka indray no ao, ny anaran'ny olona tonga olom-baovao no ao, ny anaran'ny olona miara-miaina amin'ny Jesosy tomponao, anaran'ny olona miara-mandeha amin'ny Jesosy tomponao. Fa ny sasany manko eny mba hiara-mandeha aminao ihany Jesosy dao anao eo aloha koa. Rehefa avy eo midira taorianako anao fa zany mandeha alohanao. Ny hevitro tsy ny hevitro no tompo. Fa ny tena fiainana havako dia manaraka an'i Jesosy tompo. Na inona manaraka an'i Jesosy aho. Zay hitariany ady arahako. Ka izao tsy maintsy jerenao. Rehefa tonga izay fitsarana izay, hampijaliana mandrakizay ny olombely, ny olombavonjy kosa ho an'ny Jerosalema vaovao, hifaly amin'ny hareny miaraka amin'ny tompo. Natao ty hareny satria hoy ny tompo hoe miary harena ho anareo any an-danitra. Misy harenanao zany nalefanao any an-danitra. Voasoratra daholo ianareo voasoratra daholo hifaly amin'ny hareny any an-danitra satria hosokafana ny boky. Hoy Jesosy tompo hoe miary harena ho anareo any an-danitra dia ho tsaraina arak'izay voasoratra ianao. Rehefa tonga any ianao ho tsaraina arak'izay voasoratra ianao. Dia alao fisaretsaina ange rakoto sy rabe mpirahalahy reo tapo. Izy mirahalahy reo samy mikarama ataontsika hoe 1 million. Tovy ihany ny isan'ny zanany. Zao anefa ny zavatra mitranga. Mahafinaritra ny rakoto zaho le rosy zany ny tena mahafinaritra ala dia mandeha manao an'izao mandoa volany am-piangonana ihany izy. Fa be lavitra ny laniny amin'ny tourisme no rakitra taony any am-piangonana. Fa ny endrabe kosa zary sy zao ny any mba tiako dia hitady sy hamonjy ny very aho. Zay ny any tena tiako. Dia ahoana eny ho ariananina kanefa ny ariako any tsy hitsangatsangana fa hitoriteny aho. Fomba ahoana asa tady efa iza no be valisoa rehefa ny an-danitra, iza no ana valisoa rehefa ny an-danitra. Ary zany tiako ato amin'ny départementan'ny fanabeazana tadiavo ny very fa izany no renanao any an-danitra. Dia mandeha aho toriteny tany amin'ny prison tamiko mila mpiasa-panjakana zany teny fa tsy mahalala ninina koa tokony ho asa eny mbola nay hoe tatorina iny misy olona mitsena hiditra ny brok tao tsara lalàna iny misy olona mitsena miazakazaka mpiazona ny tanana faly ataoko mahita anao fa iza ho ahy ianao zany tsy mahafantatra anao nitoriteny tany amin'ny prison ianao zy prisonnier tamin'izay ozy toriteny tany amin'ny prison ianao nanao antso ianao zay olona zay tian'olo tenao an' Jesosy za ozy lay prisonnier ny timany teo nilanao. Tadidiko zany tsy hitako tsony izy hatramin'izay. Dia ho nieritreritry hoe engene mba ho hitako any an-dalambe ny Jerosalema izy indray andro any. Iza no olona raha ohatra voasotra ny boky ny fiainana ny anaranao mba hisy olona ve any Jerosalema vaovao satria ho any ianao raha tonga zanak'Andriamanitra ianao voasotra ny boky ny fiainana ny anaranao. Iza mba hisy olona ve eny an-dalambe ny Jerosalema hanatonanao isaotranao fa noho nataonao anie nahatonga aty Jerosalema dia angamba izy hitondranao makao amin'ny Jesosy tompo. Angamba ho iaho Jesosy tompo ity anie le olona nitorony teny tamiko zany nahatonga ho ty aminao ry havana tsarovy mifaly amin'ny hareny ny olom-bavonjy rehefa tonga amin'ny Jerosalema alefasany an-danitra devizinao toriteniteny amin'ny polisy ny aéroport andro andro vao nivoaka tamin'izany 500 francs vaovao reny dia no nefa andeha dia nasisy clerangata tamiko vola 500 francs zany tompoko koa kaefa ataony pasteur ozy aza sakananao ny devisiko makany an-danitra kana tena tia ahoana zany ny finonika rehefa miaraka manohana ny asa fitirina filazantsara izy dia mandefa devisy makany an-danitra
saingy izao so de ny devizy alefa na hoany nefa anao tsy hoany ary zany indrindra ry havana farany mianarana voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana antoko ny fahasambarana aorian'ny fitsarana farany satria tonga zanak'Andriamanitra ianao tonga olom-baovao ianao tia manao ny sitrapon'Andriamanitra ianao tia miariarena any an-danitra ianao vonona hihaona amin'ny tompo anio miomana ho ny tompo amin'ny fotoana tsy ampoizinareo no iaviany zanak'olona ry havana tsarovy e fa mandalo zao fiainan'izao sy ny filany aza orina amin'ity mandalo ity ny fiainanao fa izao kosa nefa ny tombontsoanao rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao tonga olom-baovao ianao tia manao ny sitrapon'Andriamanitra ianao eto tany iny ianao meny fifaliana eto meny fiadanana ianao fiadanana nomeko anareo fiadanako o Jesosy tsy tahaky ny fanomeny zao tontolo zao tsika ve mihevitra fa ny olona manana miliara dia sambatra very ny olona reny grosse affaire gros problème fa izao kosa rehefa miaraka amin'ny tompo ianao meny ianao le fiadanako tsy hainy miliara omenanao zany tsy tahaky ny fanomeny zao tontolo zao ny fanomeko anareo ny tompo tsy tahaky ny fanomeny zao tontolo zao ny zao tontolo zao ve jerenao n'olo lasa maninona lasa mifalifaly ary fa vao tonga any an-trano inona no vantaninao le fifaliana tarisy ve vantaninao an-trano maonena fa ny en Jesosy tompo kosa ampio anao ny fahasoavako izy na tsy makary tsony ianao raha tsy mandeha manao an'izao tsony ianao misy fiadanam-po tsy hainy zao tontolo zao mena ao anatinao ao inona ny antony satria lay andrina ny fiadanana manome zany fitsarana farany farimy rehetra avy solo fara atao hoe fahafatesana faharoa fahafatesana voalohany tany amin'ny elo fa rehefa tonga ny fahafatesana faharoa avoaka avy any amin'ny fiainatsita dia alefa makany amin'ny farimy rehetra avy solo fara ary hampijaliana mandrakizay amin'izao fotoana zao manko amin'izao fotoana zao ampahany ihany amin'ny miaramila ny satana no mijaly any amin'ny helo fa amin'izay fotoana zay ny miaramila ny satana rehetra afatotra dia alefa ny farimy rehetra avy solo fara tsy isy tsony ny fanjakany satana tsy isy tsony izy tapotra atreony momba azy fa ny fanjakan'Andriamanitra no sisy ho an'izay ao Jerosalema vaovao ary zany ry havana zany aza takalo ny lanitra ny eto tany aza takalo lanitra ny tany fa tiantoko zany vahiny sy mpivahiny zahay mihitsy tenin'Andriamanitra zany dia olo le rangaha anankiray hoe tsy hanorina trano eo ambony tetezana fotsiny enao andalovanao mandritra 20 taona 70 taona 100 taona raha misy dia hiala ianao dia hoy Jesosy tompo hoe alefaso any an-danitra ny arenanao alefaso any arenanao ry havana ny fitsarana farany ve Jerosalema vaovao no ny zanak'Andriamanitra farimy rehetra avy solo fara fahafatesana faharoa ho an'izay tsy nanaiky an Jesosy tompo ary zany dia mahatonga antsika hifikitra amin'ny fanarahana ny tompo ny antony dia satria zao tsy ny fivavahana rehetra no mitondra makany an-danitra zao no ataon'ny sasany tous chemins à Rome toute religion mène au ciel c'est faux philosophie zao tontolo zao zany fa raha Jesosy tompo no anontanianao sao ny lalana sy fahamarena ary fiaina tsy misy olona makany amina ray afa-tsy amin'ny lalako ka ninona nataonao eto ambonin'ity tany ity betsaka ny ny olona manantena mahatsiaro aho tamin'ity mbola tanora be tany fianaratsotany zao ny tenynyity grande sage-femme anankiray voavidiky volany lanitra nalala koa dokotera anankiray tao be fanantanana tao efa marary azy izy mbola mandidy ihany zany mieritseriny dia za ve dia efa manao soatra efa marary aho mbola manao soa foana dia tsy ho any an-danitra ve aho fa nga ny asa soa ataonao no mitondranao makany an-danitra non raha tsy voasoratra anatin'ny boky ny fiainana ny anaranao tsy andova lanitra ianao avako raha ohatra ka everinao fa tsy marina zany rovito ao amin'ny baibolinao ny teo hoe boky ny fiainana
raha misy tsy hita voasoratra tao anatin'ny bokyny fiainana dia natsipy tany amin'ny fariafo izy ary izany ny fahafatesana faharoa fahamarinana nambaran'ny tompo tamin'ny alalan'ny fanahy masina izany amin'ny tsirairay ny mino na tsy mino fa hoy ny tompo hoe ny lanitra sy ny tany olevina fa ny teniko tsy mba olevina isika menakavy izay manaritra izao fotoana izao anie samy anaiky ho tonga zanak'Andriamanitra raha mbola tsy nandray an' Jesosy ianao raha iso izy efa mitsangana ambaravarana aka mandondona ozy dia lazao hoe Jesosy tompo voako anao ny foko fa midira fa voako anao ny foko manjaka ianao mamelany heloko Jesosy tompo ngamby ianao anao hoe ka za ane paster efa tsisy takontsony za fa tsy mba misy zany famelan-keloko ao azy antsony fa efa zao eny marina zany saingy faly aho milaza aminao le teny mamy nomeny Jesosy tompontsika hoe Andriamanitra tsy namiraka ny zanaka hanameloka izao tontolo zao fa hamonjy izao tontolo zao Tesalony anaranao izao tontolo zao fa nampahely aho zany Andriamanitra tsy namiraka ny zanany hanameloka ny Emilia fa hamonjy ny Emilia ka na inona mety ho fahotana vitanao aza matahotra havako tsy tonga hanameloka anao Jesosy ntsika tonga hamonjy anao izy tonga hamela heloka anao izy latsaka teo amin'ny fijaliana ny rany hanadio no antony ka nahoana tsy anaiky ho diovina nahoana tsy anaiky ho diovina enga ny riavana zao lesona noraisintsika momba ny fitsarana farany zao dia atonga antsika eritreritra momba ny tenantsika aloha hoe efa omboko ny fiainana avy ny anarako rehefa ao ny anarako dia amonjy reo mbola olombery aho tareo lalana Jesosy tompo inona ny mba tokony antako Jesosy tompo fa na dia ny fitondranao ambavaka ny mpitoron'ny filazantsara aza efa fiarahanao miasa amin'izany fiarahanao miasa amin'izany ho n'Andriamanitra ny voninahitra mbola hivavaka isika misaotranao tompo noho ny famindrantonao sy ny fitiavanao nanehoanao aminay tamin'ny alalan'ny teninao nampanoratinao fa tsy hoe zava-miafina aminay intsony ny any ambadiky ny fasana fa izay rehetra tonga zanak'Andriamanitra raha miala eto an-tany izy dia ho any aminao Jesosy tompo ary natonga aza ny fitsarana farany ho an'ny Jerosalema vaovao izy engany tompo tsisy na dia ray aza aminay reto tsy voasotro ny boky ny fiainana ny anarany fa izay rehetra dia samy anaiky ianao Jesosy mba ho voninahitra ianaranao ny fiainanay ary dia tario zahay tompo amin'izay azohonay mitady sy mamonjy ny very amin'izay azohonay hitory ny filazantsara na tsy amin'ny teny aza amin'ny fiainana satria filazantsara velona tompo ny olombovonjy eo aminao amin'ny anaranao Jesosy tompo no anaovanay izany vavaka izany amen